CNICT-OJM anjarakotoary sono lany soltena ny mpanao gazety. Etika politique sy mba manolona ny fisiany ireo maleo teny. Tsy fampiarana ny tolona natao fanarenana ny firenena manjavozavo mandiso fanantenana ny kondragety Unitanora Jean-Z. Manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vonina andray ny filoha teo aloha no sady filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana ny vahoaka nantsiranana andro ny fanavozana izao ka malalaka ny rehetra amin'ny fahafahana maneho hevitra sy manao hetsika hoy ny ben'ny tanàna ny antsiranana. Nanamafy ity ben'ny tanàna ity fa isan'ireo hitsena ny filoha Marc Ravalomanana eny amin'ny seranam-piaramanidina ny tena tsy hoan'ny rampitso rindratsariny niaro tanjona. Fomba malagasy sy soatoavina mamalagasy ny fanajana ray aman-dreny malalaka ny antokotiko Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana anao ny hetsika tiany atao eto antsiranana hoy ny ben'ny tanàna Jean-Luc Javozara. Vonina antsiranana sy ny ponina ao aminy anajany maray aman-dreny ny filoha Ravalomanana eto amin'ny firenena. Samy manana ny heviny rehetra ary samy manana ny politikany saingy tany demokratika Madagasikara hoy ny fanazavany ny ben'ny tanàna nantsiranana. Ny ben'ny tanàna dia be ny tanàna ny antsiranana eto manambahiny maventy olo avy président de république ke ifagnomezana izay voninahitra zay hoe ancien président de république ho avy amintsika antamby tanàna ny antsiranana eto ho raisitsika izy ho raisiny ben'ny tanàna izy amaray avy ary arasara ray ny olo tsy vaky volo ka gasy tsy vaky volo malalaka ny fandehanany erany ty Madagasikara ty ny hevitra indrindra fa politique samy manana aminazy fa nohony izay voninahitry amiana izay filoham-pirenena teo aloha zay mbola nagnandreo izay statut ny filoham-pirenena teo aloha zay tsy maintsy amena izy voninahitra zegny zegny ny tsinaiko izy amaray ary arasara. Aveo moa izy magnano zay raha ataony amin'ny tanàna ty malalaka. Manahirana ny zava-nitranga tahaka izao raha tamin'ny fitondrana teo aloha hoy hatrany ity ben'ny tanàna ity. Efa nisy manko ny fihetsika toy izao tamin'ny Tondasa saingy efa nenjena no azoko tamin'izany fotoana izany hoy hatrany ny fanazavana. Andro ny fanavozana izao ka inona fa alalaka ny rehetra amin'ny fironan-kevitra sy ny fijery politika hoy ny fanamafisana. Sambola amin'ny heviny fa izy eto zegny izy koa tsy ty fitondrana ny fanavozana ty le raha ataoko ty fo tsy mety mivolony raha zegny hoe andeha andray ancien président de république Marc Ravalomanana. Enareo naviany teto ia telo taona lasa zay angambany niraisiko izy tary fa zay raha ataony eto izy gasy malalaky izy sarotsy voatery miaraka aminazy agny fa nohony izy avy eto tamin'ny tanàna antsirangana ho raisina izy maha ancien président de république izy ny tegna moa fanaovana politique républicain ka tsy maintsy manaja izay sata zay ancien président de république no avy amintsika eto tsika ny diany eto mety politique fa maholo izy ma ancien président de république izy zegny tsinaiko izy amaray ary arasara. Raha ny fandaram-potoana ho an'ny rampitso ho an'ny fampiarabana noho ny taona vaovao izay ataon'ny tima ao antsiranana ity dia isy ny filaharam-be mamakivaky ny tanàna ataon'ireo mpikatroka sy ny vahoaka resy lahatra amin'ny foto-kevitry ny antokotimy. Ny tolakandro kosa no anatanterana ny kabary ifandimbiasana ao amin'ny Hôtel de la Poste. Fa ankoatra izay dia vonina tanteraka ny mpikatroka tiko Madagasikara sy ireo pray foto-kevitra amin'ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny faritra antsiranana sy antapotanana ny antsiranana andray ny fifampiarabanana tratrany taona ho an'ny antokotiko Madagasikara izay tanterana ao antsiranana ity. Raha ny fantatra dia nisy ihany koa ny fivorina fanomanana ho an'ny fahatongavany filoha Marc Ravalomanana ny arahan'ireo mpikatroka tima ao antsirana sy sava ny arahana tamin'ny bureau politika ny tolakandro teo.
atao amin'ny magroantsiranana no nanatanterahana ity fanomanana ho an'ny fahatongavany filoha Marc Ravalomanana ao Antsirana rampitso ity ho ampitana eo ihany ny toy n'izay rehetra izay. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray maneho ny aiainy ireo tanora GNZ manoloana ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny amin'ny fanarenana sy fanavaozana tiana apetraka kanefa manohy ny fomba tsy mety sy fanao ny teo aloha ary voamaika miaratsy azy hoy ny faneho-kevitra samihafa. Miverina nidina andalambe teny amin'ny kianjany 30 Mey androany ireo tanora mitaky ny tena fampiarana ny fampanantenany ny mpitondra nandritra ny tolona izay ambaran'izy ireo fa tsy misy varany ratsy ho tanterahiny. Nandiso ny filazana fa misy manarama sy mibaiko ireo tanora amin'ny hetsika izay ataony. Nanamafy aza izy ireo fa fiarovana ny fitondrana no ataony manoloana ny kisarisary misy ankehitriny. Ny tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sasindra-tsariny tahiriny. Nampiakapeo ireo tanora mivondrona ao anatin'ny GNZ androany fa tsy mifanaraka tamin'ny tolona natao ny tsy fanovana rafitra eto amin'ny firenena. Mitaky ny tokony anatanterana ny pré-concertation na ny fokoanan-doha mialoha ny fokoanan-doha am-pirenena izy ireo. Efa nanao fangatana teny amin'ny primature ary miandry ny valiteny ofisialy anatanterana izany ireo tanora amin'izao fotoana. Eo moa natonga anay nangataka ny atao hoe pré-concertation afahana mametraka izay rafitra izay hiantsona ny hery velona rehetra mba azahoantsika feuille de route mazava. Anisan'izany ny fametrahana komity mba hoaka ifotony eny amin'ny fokon'olona anampy amin'ny fikarakarana ny concertation nationale. Ny hetsika androany dia noho ny antso fifampiresahana tany amin'ny primature dia nezahana ihany hoe alao aloha vitsivitsy. Hatramin'izao moa izahay dia miandry an'izay valiny izay satria nandefa solo tena 5 izahay ifampiresaka any amin'ny primature mikasika izay fangatana izay. Miandry an'izay retour izay izahay satria non officiel foana le fiantsona dia nangataka izahay mba ataovy tena officiel le izy sy ho hitan'ny mpanao gazety ny fifampiresahana rehetra. Ary efa nilaza izy fa any amin'ny concertation no andravanany rafitra ka ny tsy tianay fotsiny dia mifangaro daholo ny concertation tsy fantatry ny vahoaka ntsony sa concertation anaovana lalam-panorenana izy ity sa anovana rafitra sa ho an'ny fampandrosoany dia nangatanay hoe aleo izy alohan'izay rehetrarehetra izay hoe pré-concertation afahana miresaka amin'ireo mpahay lalàna constitutionnaliste ny société civile hoe ahoana ny afahana mametraka le rafitra assemblée constituante fa mba tsy hitovizany hoe c'est tena CST tamin'izany fotoana. Tsy tantaratra ny tena fanovana eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana fa tao refondation no misy amin'izao fa tsy refondation. Mahatsiaro voafitaka tanteraka ireo tanora mpitolona manoloana ny fihetsiky ny mpitondra amin'ny fanomezana vahana ireo firongo ny mpitondra teo aloha ao anatin'ireo rafitra mijoro ka mody ahilika any amin'ireo tanora ny rihitra. Nanizingiziny ireo tanora GNZ fa tsy miara-miasa amin'ny mpitondra teo aloha ary manohitra ny fidiran'ireo firongony anatin'ny fanavaozana. fanovana zany efa milay be ka fiananao voafitaka mihitsy zahay c'est un traître il a trahi ny tolona vinany tolona tatatatainy eo nefa le zavatra rehetra mitendresana tany amin'ny tolona tsy atao akory fa mbola le orange ihany ny avidirina anaovana amenona ny lapa reo orange reo ihany mody recyclena hoe FFM manao fikambanana tanora vaovao izy dia le orange taloha ihany no mody akambakambany ao dia zahay indray ny accusena hoe zahay ny miaraka amin'ny radomelona zahay tsy miaraka amin'ny radomelona zany tsy fady anay zany tsy mihinana nefa nalohana izy zahay mandrapiala orange rehetra ao anatin'ny refondation zahay tsy mila orange ao anaty refondation zany be natao hoe refondation manohy ny refondation ihany no ataony ao fa tsy misy refondation vanina. Mitovy amin'ny zava-misy tamin'ny mpitondra teo aloha ny kisary misy ankehitriny ary voamaika aza ratsy ho izy ireo tsy misy fiovana fa ireo mpandraraha vahiny mafia no mbola mibaiko sy manjakazaka. Fitondrana amin'izao dia mitovy tsisy valaka amin'ny fitondrana teo aloha fanavaozana marina ilay izy mampametra-panontaniana hoe tokony hanohana ny fitondrana amin'izao ve raha nanohatra ny fitondrana teo aloha nefa ny zavatra anankiray ihany le zavatra misy pirary le amin'izao mbola karana ihany no baiko atsika inona ny asan'ny kofalida ya Lavy ny tanora maro-drano ny fandotona sy fanaratsiana tao azy ireo rehefa milaza ny zava-misy sy manohitra ny tsy mety amin'ny fomba hitondrana sy tantanana ny firenena. Mizana lotona ny tanora amin'izao mizara tery tompoko isika amin'izao zava-misy izao. Ny voalohany ny mafia efa nasoritsika teo efa fantatranareo dia ny faharoa zahay manohatra amin'ny zavatra tsy mety misy eo amin'ny fanavaozana izahay nitazona ny etika anay foana hatramin'izay hoe izao ny tolona ny joroanay dia mbola hijoro izay mandeha mahitsy foana hatramin'ny farany
tonahoana ny hoe aratsiny rehefa tsy mitovy hevitra amin'ilay fanavaozana ve dia tsy maintsy hoe miaraka amin'ny fitondrana teo aloha tsia nanamafy ireo tanora fa fiarovana ny fitondrana no ataon'izy ireo ankehitriny nijoro niaraka tamin'ireo tanora ihany koa andrahoana avy amin'ny ray aman-dreny ara-drazana izay manamafy fa tokony ampiarina sy tanterana ny fitakiana indrindry ny tolona raha tiana ilamina ny firenena milomena sihatra ny tanora izay herin'ny firenena sy ny fampandrosoana fa tsy ezahana potehina sy ambaniana hoy ny fanazavana raha tiatsika tompoko ny ilamina zao firenena izao dia zao ny tolona zay natao ny fangatana zay natao ny etatapo zay natao angatany nareo mpitondra fanjakana mba hanatanteraka an'izany fahatelo faharoa manakaraka an'izany ny tanora zay ny tolona nametraka zao fitondrana misy ankehitriny zao dia nanao zy azo natao nametrahana ny mpitondra ny mampalahelo rehefa tafapetraka ny mpitondra dia lazaina indray ireo tanora ireo génération Z ireo fa dondrona tsy mahay ary tsy manatraikefa eto dia milaza amintsika tsy marina izany fa ireo tanora ireo ny herin'ny firenena ireo tanora ireo ny herin'ny ity fampandrosoana ity noho izany dia ireo ihany no afaka mitondra fampandrosoana eto anivin'ity firenena izay misy atsika ity tsy azo antoka ry sarotra araka izany hanantenana fanovana eto amin'ny firenena raha olona tsy mitazona ny teny nomeny ny tompona andraikitra tsy takona fenina fa maro ireo mpivadivadika palitao mandoto sy manimba endrika ny fanavaozana sy fanarenana ony avy amin'ny mpandala fomban-drazana tsy azo antoka ny rosoantsika amin'izay fanarenana foton'izay raha mbola olona tsy mitazona ny teny nomeny olona tsy matahotra zanahary olona tsy mametraka an'izay hoe teny dia masina zay zavatra nekenao dia tokony tanterahanao ka zay no ijoroana eto hoe tsy azo antoka na PRRM dia sako miteny hoe matahoro anao fa reo olona ireo mpivadibadika palitoro ka raha vao daholo ihany raha tena nangana firenena atsika tsy azo ekena ny endrika fanakorontanana amin'ny endriny samihafa hoy kosa ireo mponina eny namondana androany mitaky filaminana ny vahoaka ankehitriny manana ny heviny ihany koa izy ireo manoloana ny fandravana rafitra taky ny tanora ankehitriny io filaminana aloha ilaina fa le filaminana takinay tsy tokony isy tsony zany fidinana andalambe mbola manakorotana amin'ny firenena zany ary le filaminana tadavina zay tsy mitako mihitsy eo raha vao ny androm-panjakana inona indray ny anara-maso ny asan'ny mpanantanteraka ro arvoana ny androm-panjakana toatran'izany ange zao teo tsy fantatra hoe le androm-panjakana ny assemblée nationale aveny tsy nanara-maso ny asan'ny mpanantanteraka raika amby 7 sy 3 miliara ny volam-panjakana indray tsy hita raha nanara-maso an'ireo ny anteny mera-pirenena tsy tokony isy very akory zany vola tokony andalo tao ambany maso ny anteny mera-pirenena mako tsy voahany reny volo reny ka zay na tonga anay hoe zay tsy manakorotana tsy mimikevitra amin'ireo lasaka kenekianjo androany zay amin'ny fanakorontanana fa fanakorontanana natao ireny ary zay dia mampitandrina andreny olo ireny oka atrahatra hatreo amin'izay ny fanakorontanana ny aingateny ambojatovo androany ny etsiky ny tanora genzi ary nitoy tamin'ny diabe ny farana teny amin'ny 15 ny 13 Mey nilaza izy ireo fa miankina amin'izay fiona ny solotena ny tanora any amin'ny primatiora no itoizany etsika anatsy raha tsy misy ny valiny mahafapo makasika ny fametrahana ny fokonandoha ampirenena mialo izay takin'izy ireo andravany ireo androm-panjakana voalazan'izy ireo dia mbola hitoy ny etsika tombontsoan'olobitsy soany tombontsoan-karana fa fitondrana teo aloha mahakasika indrindra izay vaovao izay manoloana ny faneho-kevitra marobe antambajotra mitsikera ny fomba fitantanana ny fitondrana fanavaozana dia manentana tanora iroso amin'ny fianarana politika lalina sy tena izy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika mampitandrana ireo tanora ny tenany mba tsy ho voafitaky ny fanodikodina-tsaina ataon'ireo mpanao politika mampiasa vola anakorontanana ny firenena nasesikarazafy sy Mathieu Princino mitatitra ny antsipriana izay manentana ny tanora hianatra politika tena izy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika manoloana ny faneho-kevitra antambajotra sy andalambe ataon'ireo tanora tsy faneho-kevitra antambajotra ny fanaovana politika hoy ny kolonely Randrianirina ary tokony tsy anaiky adalain'ireo mpanao politika mpampiasa vola anakorontanana ny firenena ireo tanora manentana ny tanora mba hianatra ny atao hoe tena politika tena izy fa tsy hoe mitabataba eny tambajotra tserasera ianao dia aveo anao mametraka dossier ministre dia rehefa tsy voarainao satria mifanohitra amin'ny eritreritro mihitsy zany hoe fitabatabanao eny amin'ny tambajotra tserasera aveo ny anomezako ministre anao fa tsy ny fahaizanao zay ny tokony anomezako ministre fa tsy fitabatabana eny dia tadiny olona anakorotana anao
dia ho hita koa raha ohatra ka hanaraka ny eritreritra ao ny gasy fa ny gasy tsy hanaraka ny eritreritra ao amin'izay voakaraha manao mpanao politika koa io zay ny tena zavatra misy eto Madagasikara dia mbola ho hitantsika ao ny anaovana azy. Navelana lalaka ireo tanora idina an-dalambe androany ary tsy fitondrana fanavaozana no ampiasa hery amin'ireo tanora na dia ao anatin'ny ameana arangovo azany firenena hoy ny fanamafisana. Zay ne mbola tsy nampiasa hery zany hatramin'izao ary tsy efa eo zareo fa eo ne zareo fa tsy haiko hoe firy nisan'ny zareo ao zao satria ny malagasy koa ne tsy malagasy koa ne tsy voa fitapitaka na zay saritsarina zavatra ataonao eny nefa vola ny raisinao amina mpanao politika vola ny raisinao avy any ivelany mbola tsy tenenako zavatra hafa eto ny malagasy tsy ho azonao amin'izany aloha tadio fa anatiny état d'urgence énergétique atsika zao tsy tokony nisy anao fietsiketsehana ka tonga korotana fa avelana izy manao avelana. Nalalaka ny faneho-kevitra an-dalambe androany tsy nisy mpitandro filaminana tetỳ amin'ny kianjany teo amby Folome sy tetỳ Ambojatovo nandritra ny etsika ampilaminana nataon'ireo tanora. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa tsy maintsy irosona ny fandravonana ny disadisa sy ny tsy fitoviam-pijery eo amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fiainam-pirenena hoy ny teo anivo ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy ny fifidianana na ny KMFP androany nandritra ny andro faharoa tamin'ny dinika savaravina nataon'ny antoko politika tetsy Mahamasina. Lazaina foana ny hoe mpanao politika no manimba ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko ASVM. Fomba fijery tsy tokony hipetraka intsony satria ny fisian'ny maleo tena maro eto amin'ny firenena mihitsy no manimba ny etika politika ka tokony ovahana sy hojerena mialoha raha ny fanazavana. Tato-baovao ny Ando Miaratina sary sy ndatsary ny tahiriny. Misy ny tsy fitoviam-pijery eo amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Samy manana olana amin'ny fomba fijery amin'ny asa tanterahiny ny rotonta. Tsy azo doinganina nefa fa zavatra iray aloha mifampiankina ary mifameno ireo ka tsy maintsy aravina mialoha isy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ho ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy fifidianana na ny KMFP androany. Amanjatony ireo antoko politika mijoro eto amin'ny firenena kanefa nanandraiky ny aza tsy fantany akory ho ny fanamafisana. Tsy mamenatra amin'ny teny an'izany tsy mahalala akory ny apahany hoe inona mahatoko politika azy. Ny atoko politika dia misy ny cahier de charge mazava tsara. Toa atoko politika ianao dia manana aloha ny siège sy ny toerana misy anao mazava tsara io. Misoratra ao iny moa azo apetraka foana ny olona rehetra mitatana ny andraikitry ny olona ao anatin'le izy ho an'ireo le mitatana. Fa indrindra ny antoko politika zany tokony manao sensibilisation, tokony manao éducation citoyenne, tokony manana projet de société. Izy amin'ny antokontsika reo zany mbola misy betsaka ary asatona zany misy zavatra betsaka ao anatin'ny cahier de charge na amin'ny fitsanganana dia moa ve ireo antoko politika rehetra nitsanganareo mafehy daholy ny fanarana ary indrindra zay cahier de charge zay au niveau ny ministère de l'intérieur no ahitana an'izay fa tsy hoe manangana ny législative fotsiny dia manao ina fa misy andraikitra indrindra ary indrindra ny antoko politika misy antoko politika tokony manentana ny olona mandeha mifidy manalika ny fifidianana zay le ao anatin'ny éducation citoyenne zay sensibilisation amin'ny tsangakevitra dia manana koa ny etika. Ankoatra io tokony hipetraka mazava tsara ny tena asan'ny fiarahamonim-pirenena fa tsy rehefa misy fifidianana ihany vao mipoitra. Ao indray ny société civile inona marina ny tena ho andraikina ahoana marina traiza marina fa tsy hoe efa misy ny fifidianana président de république dia anao observation satria sanatria ialako tsiny amin'ny teniko ty hoe manao observation misy financement dia mahazo olona zay ve no tanjona atsika fa tsika mila mitaiza an'reto olona reto mila mitaiza mihitsy ny vahoaka malagasy zany izay andraikitra ny anatiny koa misy andraikitra koa reo fa tsy hoe mipetraka fotsiny loka. Voatsikera mafy ny antoko politika sy ny mpanao politika izay ambara fa mitady seza sy tombotsoa fotsiny fa tsy manamafy ny fanentanana olom-pirenena kanefa tsy fantatry ny fiarahamonim-pirenena fa tsy anjara asany antoko politika rehetra ny fanabeazana olom-pirenena fa manana didy ihany koa izy ireo amin'izany. Anisany andraikitra lehibe ihany koa anavao firaisamonim-pirenena izay fitaizana zay mba haiza mifidy manana safidy mazava sy mipetraka akakevitra
fa matoa misy ny safidy metefa any amin'ny ataontsika hoe mivilana dia samy tompona andraikitsika na izay antoko politika nitaizany olonay na ianareo everina fa taiza ny fiarahamonina eto amin'ny firenena ka samy mijereva aloha izay atrehantsika rehetrarehetra fa tsy ny antoko politika no aratsiana lava eto ny antoko politika ny lazaina tsy mandray andraikitra ny antoko politika ny lazaina famimaimbo ny antoko politika no lazaina zao zavatra rehetrarehetra zao izahay dia mijoro ary izahay tsy mpanao politika sandoka mitady tombontsoa fa mpanao politika mihevitra ny ho an'ny firenena fa reny maleotena sy reny mpanao milaza azo manao politika fitendrava-tseza reny samy tsika mandinika fa tsy izay ny politika ka rehefa hitentsika dia somary atao kely hoe le misalovana fanaovana politika hoe fa tsy le mpanao politika ambara ombien'ombieny fa ny mpanao politika no manimba ny firenena fomba fijery tokony ahitsy zany tsy tokony andanin'andro intsony ka mila vaolana amin'ny anjara toerana tokony isy ny antoko politika hoy ny Front National ny antoko HVM anisan'ny manimba ny etika sy ny fanaovana politika eto amintsika ny fisian'ireo maleo tena maro izay tsy mikatsaka fa tsy ny tombontsoa azo amin'ny maha-olombofity azy hoy ny fanazavana dia anisy amivoy mihitsy hoe averena amin'ny toerana tokony hisy azy ny tena atao antoko politika aloha hiasa ministère de l'intérieur ijery satria misy tsy mafeny intsony ny fepetra mampatoko politika aloha mpanao politika zany mba hatsapan'izay hoe ianao hiteny foana hoe tsika tokony manara-dalàna nefa ianao zany lehibe na toko politika tsy manara-dalàna akory ianao tsy miteny hoe lehibe na kely izy fa misy lalàna misy mifezy lalàna ny atoko politika misy adidy tsy maintsy ataon'ny toko politika fa le tamin'ny fitorana teo aloha kosa aloha dia marina ny adivarotra hoe ka nisakanana mihitsy hoe toko politika tsy hainao ny asany sakana ny préfet tamin'ny fotoana zany zay zany isan'ny lehibe raha nay dia notinay anisan'ny tondra levitra zay hoe manimba nio resaka etika politika io ny resaka indépendant le maleotena satria ireny zao sady ne maro anisa no manenjika fotsiny ny akabeazany manenjika n'ilay toko hoe tombontsoa azo mampaolomofity azy anisan'ireo ady hevitra nisongadina ary nakana ny hevitra ny antoko politika maro androany nandritra ny andro faharoa tamin'ny dinika savaravina no karakarainy teo anivon'ny KMFP ny makasika ny fomba fanaovana politika sy ny fampahafantarana ny satany antoko politika eto amin'ny firenena mbola nijana ho fankakevitra fotsiny androany ho toy ny omaly izay niresana manokana momba ny fifidianana fankakevitra izay entina ny mifikoana andoha amin'ny pirenena antoko politika sy firaisamonim-pirenena maro no tonga nanohina ny antso izay samy nitaky ny fanadiovana ny tontolo-pifidianana sy ny fanatsarana ny fomba fanao politika eto Madagasikara. Vaovao avy any amin'ny distrika ny Farafangana kosa indray taoriny disadisany seho teo amin'ny foko Rabakara sy Antefasy ny talata fahavalo volana aprily 2024 lasa teo dia nandray fepetra amerenana aingana ny filaminana ny organisme mixte de conception élargie notary ny préfet ao Farafangana nisy ny fanentanana natao tamin'ny alalan'ny aino manjery rehetra atao antoerana nampahafantarana tamin'izany zavatra nitranga sy ireo fepetra no raisiny mba ampitoniana ny mponina sy isoroana ny fiparitahan'ny tsao no mafisina ny fanaraha-maso ny filaminana mandritra ny andro sy ny alina no mafisina manokana ny fandrarana ny fivezivezena amin'ny alina raha tsy misy antony lehibe tsy azo atao koa ny miditra amin'ny fokotany hafa ankoatra ny misy ny tena ary hiatakina ny fitondrana karapanondro ho an'izay voatery mivoaka amin'ny alina ankoatra izay dia isy ny fampiresahana amin'ireo ampanjaka sy ireo tompon'andraikitra ara-poko indrindra ny avy amin'ny Antefasy sy ny Rabakara tanjony izany ny hitadiavana vahaolana maharitra amerenana ny fandriam-pahalemana ao amin'ity distrika ity manentana ny mponina ny solombavam-bahoaka voafidy ao Farafangana mba iverina amin'ny fihavanana sy ny soatoavana ny tindrazana satria iray ihany ny fototra iombonana amin'ireo foko rotonta ireo raha ny fanazavana manantena rehetra fa hitondra fitoniana sy filaminana maharitra ho an'ny vahoaka ao Farafangana ireo fepetra ny raisina ireo. Fa miteraka adihevitra ankehitriny ny firoborobon'ireo fiangonana zandriny izay ahinina ho lasa sehatra fitadiavam-bola sy mampiova ny fampianarana ara-pinoana
manoloana izany miantso ny fanarahamaso entitra avy amin'ny fanjakana sy mangataka mangarahara amin'ny fitantanana sy fampianarana ireo mpisehatra ara-pivavahana ny ray aman-dreny indrindra ny fahatongavan-tsaina ny ireo mpino kristianina manoloana ny firongatry ireo fiangonana eto amin'ny firenena ireo ny tompon'andraikitra Narcisse Karazafy sy Mathieu Princino mitatitra ny antsipriana izay. 17 lisitra ireo fiangonana ankatoavin'ny fanjakana ny fijoroany eto amintsika araka ny tarehimarika avy amin'ny ministera ny atitany ireo fiangonana efatra eo anivon'ny FFKM, ny fiangonana ara-pilazantsara, ny fiangonana Frentzy, ny fifoazana mpianatry ny tompo, ny fiangonana protestanta Tranjozoro, ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahavito, ny eglizy orthodoxe, ny fiangonana protestanta vaovao na ny FPVM, ny diocèse orthodoxe ary ny fivondrona ny fiangonana batista biblika manodidina ny 500 kosa ireo fikambanana ara-pivavahana ny forona teto Madagasikara ka nahazo alalana isokatra araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny atitany any miteraka resabe ny firongatra ireo fiangonana zandriny izay tozary lasa fitadiavam-bola ho an'ireo mpitondra fiangonana toy ity trangaray tao amin'ny fiangonana zandriny iray ity. Isantsika manatrika zay manana projet trambo ny entinao teo trambo manana projet anao trambo dia akipio ny masinao dia ny fanatra nataonao teo hoe équivalent amin'ilay trambo projet ianao indray manko Andriamanitra miteny hoe rehefa ho an'Andriamanitra dia maiva amintsika nefa rehefa angataka amin'Andriamanitra koavana ny angatantsika ho any manao trano rehetra miverina ny fanatitra anareo fa tsy mety mandraisa fanatitra tena valeureux eny an-tananao dia mba menamenaka kely ay confirmeko an'izay confirmeko an'izay menamenaka kely eto confirmeko raisy eny an-tanan'izay olona mangeta etan'izany dia raisy fanatitra valeureux eny an-tananao dia raisy ny tanany mamalova androany. Ny rakitra na ny fanatitra irery ihany no iveloman'ny pastera sy ny mopera ho ny mpitondra fivavahana iray nanamafy ka tsy tokony hiteraka resabe araka izany ny fanolorana fanatitra ho an'ny fiangonana hoy ny fanehoan-kevitra. Aizary zay nakaolona volanina ary no hoaninay fiangonana no entinay asan'Andriamanitra no entiny dia miasa any amin'ny zonona France mihinana vola France miasa any amin'ny gratuitas mihinana ny any ny pastera asan'ny tompony ataony antany daholo ny pastera rehetra na le fiangonana sokatra na ny mopera volanina no hoaninareo hoe dia mihina vola daholo. Manjaka eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny fanomezana lanja be loatra ny vola sy ny arena ary tantaratra amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora zany fa indrindra hatrany am-piangonana ny ova ny fomba fijery sy ny fampianarana tolotra ny mpino hoy ny mpitandrina Hubert Rakotoarivony miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana ny tenany anamafisana ny fanaraha-maso ireo fikambanana ara-pivavahana ary ho an'ny fiangonana sy ny fikambana-pivavahana kosa dia takiana azava ny loharanom-bola ny votoatin'ny fampianarana ary ny tanjona kendrena amin'ny fanangonana mpivavaka. Tena ilaina ny fanabeazana lalipaka amin'izao fotoana zao zany tsy vanim-potoana na vaninandro intsony le hoe taloha efa raisitsika ohatrany hoe mandeha ho azy ny maha-kristianina dia fomba daholo na rano fa amin'izao fotoana zao vao sedra mafy ny finoana tsy ny kristianisma ihany fa ny finoana rehetra dia eo ny tena hoe ilany ny fiangonana ny mpanabe kristianina mitaiza ny membre ao aminy zany mba olona tena miorina tsara ninona zavatra mitranga amin'ny vanim-potoana ary mbola hiabetsaka sy ho sampitsampina ny zavatra hitranga ao aorianao ny kristianina tsirairay avy tsy voatery lasa miazakazaka makany amin'ny mopera na pastera fa afaka manapaka ho an'ny tenany izy hoe marina ve zany zavatra zany. Anjaran'ny fiangonana ny manintsy sy manazava ny fitsipika mifehy ny fifampitondrana anatiny mba hisorohana ny fivilikevitra sy ny mety ho fanararotana ara-panahy na arabola ho ihany ity ray aman-dreny ity eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ara-panahy kosa dia tsapa fa voasedra mafy ny finoana amin'izao fotoan'izao ka tokony mena anjara toerana lehibe ny fanabeazana kristianina tena izy ahafahana manavaka ny marina sy ny diso.
mouvement religieux vaovao izay miditra ao anatin'le statut-ny association culturelle dia ireny lasa miabetsaka ny anton'le izy reraka skivy amin'le fiainana ve le olona anankiray eritreretiny koa hoe tsy nitondrana inona ho azy ny fiangonana lehibe raha izay no ilazana azy dia reny fikambanana reny no manome fomba fijery ary matetika izay indray mampalahelo hoe amin'ilay fomba fijery iny no lasa misy fanomezan-kevitra interprétation na fanolanana mihitsy ny soratra masina mijery mitodika makany amin'ilay olona izay sahirana tena sahirana ny olona dia lasa ampiasaina ny fivavahana. Fa tontolo ny asa fanaovan-gazety sy fandrafetana ny bromaritry ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana kosa indray dia vato 7 tamin'ireo 170 manankery noho ny fidikanahalany any Anitra Rakotoarisoa isolo tena ireo mpanao gazety eo anivo ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny seni vitandroany moa izany fifidianana izany izay nokarakaray ny komity mpanomana ny fifidianana mampanantena moa Anitra Rakotoarisoa fa anatanteraka ampaitsina ny adidy izay nampiandreketina amin'ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Princino mitatitra ny Antsipriany izay. Tontosa androany ny fifidianana izay hosolotena ny mpanao gazety eo anivo ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana tampilaminana no nanatanterana izany tamin'ny alalan'ny SMS no nanehon'ireo mpifidy 120 ny safidiny ary tao anatin'ny mangarahara ny fizotry ny fifidianana. Fanadenisy aza moa ny atao hoe fahasarotana kely amin'ny fanatanterahana izay solotena ny holavitra ny mpanao gazety eo anivon'ny seni dia totosa androany izany fifidianana izany. Kandida anankiroa no tsy nanana solotena fa any amin'ny faritany sy tsy eto toerana tsy afaka. Kandida 4 no tonga teto nanatrika ny fizotra amin'ny fifidianana. Tamin'ny 10 ora marina maraina no nanomboka ny fifidianana ary tapitra tamin'ny 2 ora sy 9 minitra. Nanomboka teo amin'izay reto comité électoral reto dia nanao ny dépouillement teo amason'ny kandida. Miazo ambary ary ny tena mafaly dia totosa tao anatin'ny filaminana tanteraka izany fifidianana izany ary dia minoko fa dia tao anatin'ny mangarahara ihany koa no nanatosantsika izany. Ilaina ny fisian'ny rafitra c'était OGM hoy ny filohan'ny OGM teo aloha James Ramarson no tsy aivina fa tamin'ny taona 2024 no nisy fifidianana ny mpanao gazety rehetra farany fa nanomboka ny taona 2024 sy ny 2024 dia ireo antsoina hoe mpifidy lehibe na koa ireo mpikamba ny brony holavitra no nifidy izay solotena ny mpanao gazety teo anivo ny filan-kevim-pirenena na ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana. Fa taorian'izay tsy nisy an'izany hoe mpanao gazety rehetra mifidy ny solotena no anatin'ny holavitra zay zany mba tiako mariana hoe tamin'izay fotoana zay nisy ny mpikambana rehetrarehetra zany hoe mpanao gazety manontolo dia tamin'ny 2015 nisy ny fifidianana faharoa zany zay mpikambana ao anatin'ny seni fa nilany tamin'izany fa ny brony holavitra no nifidy. Brony holavitra zany azo lazaina hoe mpifidy vaventy ihany satria ireo olona ireo no nifiditsika mpitantana ny holavitra. Dia tamin'ny 2021 nalany ny soavin'ireo malitafika mbola tsisy an'izany mpanao gazety manontolo zany koa no nifidy. Tsy tokony hiteraka resabe ny fanatanterana ny fifidianana ho ihany ny fanamafisana kanefa mila ampatsahivina trany fa masina ny asa fanaovan-gazety. Raha misy olana dia tokony mifanatona fa tsy mifanambany sy miady eny amin'ny tambajotra serasera ny samy mpanao gazety ho ihany ity filohan'ny holavitra teo aloha. Asa masina ihany ty asantsika ty toerana ty zany zay zay taloha zay dia tsy nahazo zay taloha zay tena miteny am'izay zay resy tsy nanana bro zany zay taloha na atao amin'ny site zay any vazaha frantsaina anjanaka atsika kanefa tsy nanana fitaova na ombonakeo zay tsy dia lavitra ny tsity fa ny fanakaiky ny fandray tamin'ilay fa zao tsika zany manana n'tony toerana tony raha misy olana tokony sokatra manatona zay tompona ndraikitra ty ary io ny ady hevitra voatery tsy voatery tovhevitra daholo ny rehetra
fa mifampiresaka mifanazava fa ny mifanambanimbany eny amboniny réseaux sociaux kosa amiko tsy de mety loatra indrindra moa zany amin'ity atao hoe fanavaozana mba tokony hanavoatoetsaina ihany koa zava-dehibe amin'ny asan'ny mpanao gazety ny fisolona tena eo anivony voamiera-maleo tena misanany fifidianana na ny metoky hianatra rakotoarisoa fa tsy andrarak'ilombiandoha amin'ny andraikitra nomena azy zava-dehibe ny asantsika mpanao gazety sady asa masina dia miveriko fa manana ny anjara toerana isika mpanao gazety eo amin'ny fetry ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena dia mankasitraka ary mametraka hoviana foana ny amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanao gazety sy ny seni ho ataoko lara-pahamehana ao anatin'ny fanapahan-kevitra izay andraikitra ho raisina ny amin'izay fanomezana lanja ny asan'ny fanapahan-gazety izay ho antsika mpanao gazety tsy hanavahana na ny eto andrenivohitra na ny any amin'ny faritra satria lasa iray isika dia ao anatin'izay no ahafahana manatanteraka vina iarahana raha tsy aivina enina ireo kandida nifaninana tamin'ity fifidianana ity antrarakotoarisoa no vavitokana ary izy zandry no lany ny maro anisa isolo tena ny mpanao gazety eo anivony iseny izany amin'iny fa tontolon'ny fahasalamana kosa indray ambany tany fanaovam-baky sy ny impox eto Madagasikara hoy ny vorona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS tsy tratra ny tanjona amin'ny isan'ny olona tokony isitraka vaksiny ka zava-dehibe ny fanamafisana ny fanentanana misokatra ho an'ny daholobe ny fanaovana vaksiny miady amin'ny nendran-drajako amin'izao fotoana izao eny anivon'ireo tobim-pahasalamana fototra manerana ny faritra maro raha ny fampafantarana nataony teo anivony ministera ny fahasalamam-bahoaka tato vaovao ny andro miaratina sary sandratsary ny tahirigay misoko mangina ary mitombo ny trangana impox na nendran-drajako voamarina eto Madagasikara ankehitriny mananika ny 7 ny tranga vaovao izay miparitaka amin'ireo distrika araiky amin'ny 10 manerana nosy raha ny taremarika omaly 10 tany nosy be 8 toliara voalohany 5 toliara faharoa 3 tany Ambohidratrimo 3 toy izay koa tany Sambava 2 teto Antananarivo renivohitra 2 tany Mahiva tanàna 2 tao Marivoay 2 tao Ambatoboiny 1 Antananarivo Atsimondrano ary 1 Vavatenina hatramin'izao zany dia raika amin'ny 10 ireo distrika eto Madagasikara ahitana ny tranga voamarina impox omaly 9 aprily koa dia nahitana olona sitrana 9 ary afaka nivoaka ny tobim-pahasalamana izy ireo tsy nisy ny ainana fohy ankoatra ny fisorohana ny aretina amin'ny alalan'ireo fietsika andavanandro tokony ataony rehetra zava-dehibe ary anentanana ny rehetra ny fanaovam-baksiny efa misokatra ho an'ny daholobe raha teo izany manohy ny fanentanana antsika rehetra mba isitraka ny vaksiny impox indrindra moa zany ho an'ireo olona marevoka toy ny olona mitondra ny tsemokaritina VIH izay hita eran-tany fa anisany seho fisehoany fahasarotana dia entanina koa isika izay miara-monina amin'ny olona marevo ao an-trano dia isika koa zany entanina mba anao ny vaksiny impox mba tsy ho tratran'ny impox ka hitondra izany ao an-trano efa hitantsika fa mitombo isan'andro ireo tobim-pahasalamana afahantsika misitraka izany vaksiny impox izany atreto mbola tsy tratra ny tanjona amin'ny isan'ny olona tokony hisitraka vaksiny fa nefitry ny impox eto Madagasikara hoy ny OMS taorian'ny fahatongavan'ny fatra voalohany enti manohitra nyity aretina ity eto Madagasikara mbola latsaky ny ray alina ihany ireo olona vita vaksiny raha ny tatitra mahafantatra ny mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny ny olona saingany amin'ny fanentanana no tsy ampy ka miteraka firorotsaina ho an'ny maro ho ny fanazavana eny amin'ny tsy dia hoe tena manana fahalalana feno mahakasika ilay impox moa fahafantarana azy fosiny dia hoe araka ny vaovao miparitaka eny amin'ny tambazotra dia hoe resaka nendran-drajako no fiantsoana anazy izay fotsiny fahafantarana azy efa nisy ihany fampahafantarana mahakasika an'izay fa tamin'ny voalohany mety hoe tsy mbola taitra tamin'ny fanaovana azy moa
fa mety na koa hoe tsy haiko mety efa nisy any le serasera mahakasika an'izy fa mety hoe tsy ampy ve dia mety tsy afaka naharesy lahatry raha antenako manokana ohatra dia mbola tsy nanao an'izay fa raha toka tena tsy maintsy ilaina ny fanaovana izay dia mino fa hanao azy ihany. Izy moa zany miankina amin'ny safidiny tsirairay izy koa tsy terena raha teo angamba ny fahafantarako azy a dia miandra izay faharesendahatry ny tenako manokana izay angamba afaka manao anazy. Le izy moa mamindra rehefa tsy manao vaksiny dia mamindra le izy fa ny olona rehetra zany ohatry hoe tsy marisika amin'le vaksiny tsy ohatran'ny ina le ray tamin'ny talohany tsy ohatran'iny le izy fa amiko manokana zao ohatrany tsy de risika loatra amin'le izy satria izy koa ohatrany tsy de malaza be loatra zany le izy izay ny tena marina eny le izy mampatahotra fa arakaraka ny fiarovany olona tsirairay io ny olona tsirairay miaro ny tenany tsirairay fa tsy hoe tsy mampatahotra le izy fa miaro ny tenany ny olona tsirairay dikan'izany samy manany anina ny olona hoe za hiaro ny tenako na hiaro ny hafa zay etika foana ry manentana ny olona mihitsy satria amina fomba fisorohana aretina ny vaksiny dia tena zava-dehibe ny manao anazy. raha ny datitra efa tafakatra 7,700 ny fitambarana hitrangana impox savomarina teto Madagasikara hatramin'ny atombohan'ny aretina tamin'ireo tranga 10 sy 700 telo sy 700 sitrana ary nisy olona 3 maty. Fateratany malagasy miisa 10 no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana natao Maurice ny talata lasa teo nandritra ny hetsika natao tao Rivière des Anguilles. Araka ny vaovao voaray ihany dia nisy teratany vahiny hafa miisa 7 ihany koa tratra nandritra izany ka nahatratra 7 ireo olona voasambotra. Atao reny ny fisamborana dia no tanana Vonjomaika avy hatrany izy ireo araka ny fepetra napetraky ny manampahefana ho antoerana. Nogadraina ao amin'ny fonjany Lesolan ireo lehilahy 7 tamin'ireo voasambotra rano tanana ao amin'ny fonja Bobassin ireo vehivavy 2. Fantatra fa miandry ny dingana ara-panjakana mifandraika amin'ny fampidina azy ireo any an-tanindrazany ireo voasambotra amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy fanazavana fanampiny navoaka ny manampahefana momba ny antony fisamborana saingy inona fa mifandray amin'ny fanaraha-maso ny fifindramonina sy ny fanaran-dalana feny fipetrahana any ivelany izany fihetsika izany. Mitoy ny fanaraha-maso ataon'ny manampahefana Mauriciana ary andrasana ny toy ny raharaha sy ny fanapahan-kevitra farany mikasika ireo voasambotra ireo. Tamin'ireo polisy pirenena miisa 570 nandray anjara tamin'ny fiofanana unité spécialisée de la police nationale na ny USPN dia 570 mianadahy no navita hatramin'ny farany sy nahafeno ny fepetra ho isan'ity vondrona manokana eo anivony polisy pirenena ity ahitana ny UJ na ny unité spéciale d'intervention na ny sakamainty ny saga ny UR izay misahana manokana ireo asa saripady eo anivony polisy pirenena. Nanomboka ny 9 martsa ary ny farana ny 7 volana aprily 2020 teo ny fiofanana ankoatra ny sedra ara-batana sy ara-tsaina tsy maintsy nandalovana dia niompana tamin'ny teknika manokana amin'ny vonjitaitra sy ny firotsahana antsehatra ireo geste et technique policière d'intervention na ny GTPI ny fiofanana nataony izy 570 mianadahy ireto. No tanteraina tao amin'ny Toby Razafindrazaka Bertin Antanimoramo ny fanolorana mari-pakasitrahana sy famantarana miavaka na ny brevet ho an'ireo polisy pirenena navita fiofanana andiany 420 ireo. Maresaka avy any ivelany niteraka resabe sy adievitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanambarany Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu nilaza fa manome baiko anokatra fifampararahana amin'ny Liban sy Israely. Ao amin'atiny toedra raha marefo sy feno fifanenjehana ao amin'ny sistany avaratry Israely sy ny faritra atsiminy Liban no nanaovan'ny Prime Ministre Israeliana izany antso izany. Atao anatin'ny volana maromaro no nisy ny fifandonana sy fampitifirana ny fandimby tany antoerana ny antsipriany izay. Hatramin'ny sy ny disadisa teo amin'ny Israely sy ny vondrana Hezbollah dia nisintsahan'ny tompo ny tahotry ny fihitarana ho ady lehibe. Maro ny fanafiana sy ny valifato ny fandimby izay niteraka fahafoazana ara-pitaovana sy fiatraikany mivantana tamin'ireo fiainan'ireo sivily amin'ireo faritra voakasika.
ao anatin'izany indrindra no iantson'ireo firenena maro sy ireo fikambanana iraisam-pirenena ny amin'ny tokony hanalefahana ny fifandonana sy hiverenana ifampidinika andatabatra boribory araka ny vaovaony ely mikasa hanokatra fifampiresahana mivantana amin'ny Liban ny Premier Ministre Israeliana ka heverina fa mety hitondra ho amin'ny fifampisaharana ny fifandonana ny fanamafisana ny filaminana eny amin'ny sistany ary hampitony ireo olana ara-politika sy ara-miaramila izany etsy andaniny nilaza ny Libanais fa sarotra ny hifanarahana mivantana amin'ny Israely noho ny fifandajan-kery ara-politika anatiny sy ny anjara toerana Hezbollah izay manandanja lehibe amin'ny fiarovana sy ny fanapahan-kevitra ara-miaramila ao amin'ny firenena etsy ankilany kosa nanamafy ny Israeliana fa ilaina ny fitoniana maharitra amin'ny sistany avaratra mba hisorohana ny fianaky ny krisy ny mety ho fidirana amin'ny ady midadasika kokoa amin'ny ankapobeny sarotra sy manjavozavo ny lalana makany amin'ny fifampiresahana eo amin'ny roatonta fa niorioriny faritra avaratra antsinanan'ny Nigeria taorian'ny fanafiana mahery vaika nataon'ireo vondrona jihadista atao amin'ny toby miaramila iray ao amin'ny fanjakany Borno vokatra zany dia miaramila 20 farafahakeliny no namoy ny ainy anisan'izany ny manamboninahitra ambony iray tato-baovao makasika izany niarana fanafiana mahery vaika indray tao Nigeria halina niditra ankeriny tao amin'ny toby miaramila ireo mpanafika ny tifitra sy nandrava ireo fitaovam-piadiana sy ireo fiara miaramila na dia nisy aza ny fanoherana mafy nataon'ny tafika dia nisy ihany ireo naratra sy namony ainy vokatry ny tosika mafy avy amin'ireo jidaista tsy zava-baovao amin'ity faritra ity ny herisetra toy izao efa mampolo taona n'izao no niadiny Nigeria amin'ny fikomiana ataon'ireto vondrona ireto toy ny Boko Haram sy ny Islamika iray amin'ireo faritra voamafy ny fanjakan'ny Borno izay ivo ny hesika maherisetra na dia nisy aza ny ezaka nataon'ny governemanta sy ny tafika hanamafisana ny filaminana dia mbola mahavita manantanteraka fanafihana tampoka sy mahery vaika toy izao ihany ny ireo vondrona jidaista ireo manam-pirofo izao fa mbola lavitry ny fandrimpahalemana maharitra amin'io faritra io mampasy ahy ity fanafihana ity fa na dia eo aza ny fanambarana fa efa manomboka milamina sy voafehy ny herisetra dia mbola marefy ny fitoniana any avaratry Nigeria raha tsy misy ny paikady vaovao sy ny fiarah-miasa matanjaka kokoa dia mety mbola hitohy ny raha mandrika sy ny fampihorohorona ataon'ireo vondrona mpampihorohoro ireo ny momba ny John Brower sy ny fifananana mampitomany zazakely any Japon ireo indray no afakely hoentina aminao amin'ny ity androany ity teraka ny 9 septambra 1970 i John Brower lehilahy Amerikanina fantatra fa iray amin'ireo olona mavesatra indrindra eran-tany izay voarakitra teo amin'ny tantara ny fitsaboana hatramin'ny fahasazany dia fahita fa nitombo lanja haingana be loatra i John rehefa nialehibe ny tenany dia lasa nanana olana ara-pahasalamana sy olana metabolika teo amin'ny vatany tsy hoe sakafo be loatra fotsiny nahatonga izany fa nisy aretina sy fikorotanana hormone izay niteraka fiantraikany teo amin'ny fitahirizan'ny vatany ny rano sy ny tavy tamin'ny taona 1970 tratran'ny John nilanja ambony indrindra izay tombanana ho mihoatra ny 900 kilao tamin'izany fotoana izany dia tena sarotra ny fiainana noho ny angezany ka voaterina hidropitaly izy tsy maintsy nampiasa fitaovana manokana sy olona maro vao afaka nafindra sy nitsaboana i John satria tsy afaka mihesika irery intsony izy indrisy moa fa na dia nisy aza niezaka fitsaboana natao azy dia nidao ny fahafatesana ny septambra 770 ny tenany ny tantaran'i John Brower dia mampiseho fa nilanja tafahoatra dia mety tsy vokatry ny sakafo fotsiny ihany fa misy antony ara-pahasalamana hafa ihany koa any Japon any no misy ity fifaninana hafa kely ity tanterahana isa-taona ary atao amina faritra maro any Japon ny fifaninana mampitomany zaza toy ny fifaninana rehetra nefa dia misy ny fitsipika mifehy ny fifaninana anisan'izany ny fampirisihana ny zaza mpifanandrina hitomany amin'ny alalan'ny fihesika na feo mafy misy ireo olona voatokana hitazona ny zaza ampitomaniana ary mazava ho azy misy ny mpitsara ny lalao toy ny lalao rehetra ihany koa dia misy ny mpandresy ary misy ny resy ka toy izao ny fomba hivoahana mpandresy amin'izany rehefa avy natao ny fomba rehetra ampitomaniana ilay zaza dia izay mitomany voalohany no mivoaka mpandresy raha toa ka miaraka mitomany izy roa dia ny hamafy ny feony no hitsarana azy araka ny finoana sy ny fomba japonais dia voalaza fa manampy amin'ny fitomboana sy ny fanalanan'ny rasy ny fitomaniana ka antony iray lehibe anaovana ity fifaninana hafa kely ity tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anona nanaraka izany hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao no farana fantenako mbola iverineo rehefa avy eo ao anatin'ny fandarana dinika mametraka ny tafa vetivety ary tompoko lasy tompoko vavy